Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena voamarina sy voaporofo ihany koa fa mpanara-maso ny vahoaka malagasy ao anatin'ny sehatra misy rehetrarehetra zao ary mitranga ny seho zay nentintsika tao anatin'izany famakafakana rehetra zany ary nampitaraina ny olona ny eo amin'ny resaka sehatra ara-pitsarana eto Madagasikara. Ny zavatra amin'izao zany dia mafana zany ny vaovao mahakasika an'izay resaka izay dia mitranga zany ny zavatra tsy neritreretina iseho fa dia tena hoe ny eo anivon'ny fitsarana sy ministeran'ny fitsarana mihitsy eo ny ACC sy ny avy any amin'ny lasa misy fifandonana arak'hevitra zay zavatra tokony tsy iseho imasom-bahoaka kanefa dia ny zavatra hita zany dia zay ngamba le fomba fiteny hoe ny vahoaka tokoa ny fanjakana ary raisina amin'ny resaka hoe ara-kristianina izy dia tsisy zavatra tsy ho hay sy tsy zavatra tsy ho hita ao anatin'le izy dia zay zany ny zavatra amin'seho fa raha misy teny kely Martial aloha anatin'izay vetivety fotsiny ary fa andefitsika ny fanambarana goavana ny entin'ny présidentny SMM hitondrana an'izay fanazavana sao dia misy kely teny ampiana kely vetivety andeha ro enotsika zay vaovao ngezabe mahakasika an'izay dia amin'ny alalan'izay ny hitondrana ny famakafakana foy eo ihany koa ianareo hitondra ny faneho-kevitra rehefa avy eo. Iza zany namoaka ilay secret de délibération mifahatra amin'ny lalàna daholo ny zava-misy ary dia manontany tena hoe inona zany le fandikan-dalàna nataon'ireo mpitsara zay eo anivon'ny ACC ireo mariako fa mpitsara foana le olo ireo ary ao anatin'ny membre ao anatin'ny syndicat izy ireo dia gaga ihany ny tena nahita zany hoe inona lay fandikan-dalàna nataon'ireo mpikambana teo anivon'ny ACC ireo. Raha ohatra izy ka fandikan-dalàna hoe mety nisy infraction crime délit nataon'ireo olo ireo tany ambadimbadika tany angamba tsy hidirako lala zay fa kosany mikasika ny asany na hoe dans l'exercice de leur fonction dia ataoko hoe tena voagnainy mipotra mivandravandra kehitriny rehefa nitsakitsahana ny fahaleovan-tena ny mpitsara mety ho fiantraikany amin'izay zany ny ACC moa io institution manokana fa eo amin'ny fitsarana akapobe zany fitsarana ny adiny samin'ny olon-tsotra fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana ny fitsarana misana ny kontom-bola sy ny fitantanam-bola mpanjakana ny mety ho fiantraikan'izany zavatra zany raha mitoy ilay ataontsika hoe fitsabahana sy ilay tsy fanajana ny fisaraha-pahefana dia miova baiko foana zany sanatriavina an'izany hoe isy ny fibaikoana mpitsara mpamoaka didy tsy hipetraka tsony lay atao hoe intime conviction hoe amin'ny sainy sy ny fanahiny ary ny feonfehitrereta no amoahany lay mpitsara didy mpitsarana fa mety efa miaina mitahotra sy niofotra ny ororo koa mpitsara raha ohatra ka misy affaire sensible eny anivon'ireny juridiction des droits communs ireny hoe mandeha dia zay ny ahinay ary zay ny antony itenenana hoe ny ady natao teto ny tolona natao teto ary ny syndicat moa mbola ao anatiny mitazona ny fanambarana efa natao hoe aleo mba hipetraka ilay fisaraha-pahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay aleo mba hipetraka ilay fisaraha-pahefana sy ny lalàna eto amin'ny fanjakana. Ny zavatra misongadina amin'izay dia matetika ary tsisy tsy mahalala an'izay dia hoe manana ny fahaleovan-tenany ny fitsarana Martial. Ny zavatra miseho ary io rehefa miangona ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy misy zavatra mipotra le izy mifarany. Ny zavatra misy zany io nge tsy diso tamin'ny famakafakantsika hoe ny savorovoronareo any anatiny any tsy tokony ho hitan'ny olona ety ivelany fa ny lahara-pahamehana
amin'ny sehatry ny asa zay tokony ho tanterahana ao anatin'le vanim-potoana, zay ny tena zava-dehibe hoe tian'olona ho tsapaitanana. Impirimpiry moa ny resaka fitsarana, tsy mamenatra amin'ny teny an'izany hoe rafi-pitsarana eto amintsika, ny resaka kolikoly eo fitsarana sy ny sisa, dia miezaka misy mifanadiovana an'izany ataon'ny tompon'andraikitra maro samihafa eo anivon'ny fitsarana, dia misy aloha ahitambokany, zay kosa aloha tenenina fa tsy hoe tsy misy mihitsy. Misy nefa le rehefa mahita vokatra tsara dia misy indray avy any ny olana mipetraka marsial dia zao misy mandoto rano, dia iza no mifamely ao amin'le mpitsara samy mpitsara, dia io zao mitsangana zavatra ngezabe mifampepanga mpitsara efatra, normal be mitsangana ny président ny SMM zany manazava n'le situation ngezabe hoe misy teritery misy inona ato anatiny, dia io zany le tsiambaratelo mivoaka, lasa mivoaka le izy hitan'ny olona, dia tsy diso ny faneho-kevitra hoentin'ny olona raha ny hirahira atr'izay ny olona hoe ny rafi-pitsarana sy ny fitsarana eto amintsika mila jerena akaiky mba hatomombana tsara ny zava-misy. Ny zavatra mety miseho ihany koa indraindray marsial ao anatin'ny toe-javatra ohatran'io dia zao rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray, fiovana mpitondra anankiray eo anivon'ny institution samihafa zany, dia sanatria mivava ve tsy anamarina fanontaniana mipetraka hoe ny akamakama no atao manodidina eo ho mpikambana ao anatin'le izy, mandrafitra an'le izy. Zay zao dia efa fahadisoana ngezabe, nefa firifiry moa zany ny mpitsara eto amintsika zay tokony hoe anana ndraiky raha nisy mifanadiovana tamin'ny fotoan'andro sy ny zavatra hoe nijoroan'ny mpitsara tao anatin'izany ary nijoroan'ny syndicat ny taraina ny tao anatin'ny fanadiovana an'izany, dia mba niezaka izy ireo fa tatioriana le izy dia ohatrany hoe tsy tanteraka zany fa miverina ihany, dia io le zavatra miseho am'izao. Teo alohaloha teo tsy mamentra amin'ny teny an'izany hoe betsaka zao ny resaka teo hoe misy ny fifanenjehana sahala am'izao, mivalifaty politika, ny fifanenjehana tsy mitovy loko sy ny sisa tao anatin'le izy ireny zany zao sehatra anankiray ny olona ne mahita sy mijery mamantatra, fa tamin'ity kosa tena fantatra zany zao hoe tao mihitsy ary isorana ary ny syndicat ny mpitsara ny tsangana tao anatin'izany rehetrarehetra zany nanazava sy ny laza ny hoe ohatran'izao aneza ny fiampanganan'le olona efatra sika. Ny problème ve zany ny filazana ny zavatra marina anankiray sy hijoroana ve dia hoeloka sy fotana mafaty tokoa, miatraiky zany amin'ny fiainantsika andavanandro za tena miteny an'izany. Raha misy olona manao mety sy tsaratsara tsy tian'ny olona, ianao hoe marsial mahatsapa an'izany, fa ny olona manao ny tsy mety no ataontsika hoe mety misy piti fa misy voafetra ary loza amin'ny fiafaran'le izy matetika. Dia zay, dia raha ohatra ianao olona manao mety ka mba mitady zany réaction mafy ohatrany amin'ny Facebook ihany hoe raha zavatra tsara nge manaova ianao publication mahafinaritra be ao anaty Facebook hoe mizavatra mahafinaritra mivaly fotsiny tsy misy réaction firy fa dia zay meny fotsiny, tsy misy miresaka hoe tsisy manolo-kevitra firy fa ohatrany hoe mandalo fotsiny iny dia commentaire zara fa misy. Fa raha zavatra any way tsy haiko tsony ny ilazana azy ao anatin'io Facebook io, tena 1K 2K sy ny karaza be da be no commentaire mety mandeha ao anatin'io seho-javatra ohatran'izany. Ka ohatran'izay zany ty seho anankiray ty hoe tao anatin'izay hoe fiampanganan'le mpitsara anankiefatra dia nitsangana ny syndicat satria nahoana efa mety hoe hita zany hoe misy zavatra tafahoatra loatra, dia izy miala tsiny fa tena hoe vaovao mivoaka ofisialy le izy ary hita maso dia io mivoaka io, dia io zany ny tenenantsika hoe tena marina zany ny tenen'le olom-pirenena, marina ny famakafakana hoentintsika, marina ny zavatra rehetrarehetra zay ny resahana makasikasika ny fitsarana, fantsiana no ilaina ao anatin'le izy. Fa zao le izy mivoaka ivelany hitan'ny olona anisany sakana anankiray zany zavatra zany no misehatra ny fampandrosoana sy ny hoe mety asa tao eo anivon'ny resaka hoe tolo ny fitsarana raha tsy voatsabo aingana, satria nahoana ny zavatra tena ho atokisana indrindra soarahana tsara araka tokony izy
ny lasa misy mikolosy ao anatiny dia miteraka problème be indrindrandrindra ho amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ny fiainam-bahoaka tiako tenenina zany dia eo misehatra zay fitsarana zay lasa misy tsy fifampitokisana ka ny problème zao dia eo amin'ilay fitsarana mihitsy lasa tsy mifampatoky zay zao le olana mitranga ngeza be amin'izao fotoana dia io mampitsangana andry zareo io mampiteny andry zareo dia hitan'ny olona moa zany hoe ao anatin'izay tontolo zay ny ataoko hoe marina ane le fanehoan-kevitry ny olona na dia atao hoe mody nisy tsy naheno ary fa io le izy hita amin'izao fotoana ka io moa zany atao hoe savovoky latona ny anivon'ny fitsarana aleo kosa mba andeha amin'ny zavatra tena tokony ho izy sy le fenitra tena takiana ao anatin'le izy araka ny tenin'ny président ny SMM zay tsy niany eny ny teniny fa betsaka ny faneho-kevitra netiny tao anatin'io resaka hoe fitsarana io tao anatin'io resaka tontolo ny ACC sy ny karazana io ka eo koa le problème mitranga any anatin'ny fitsarana hitan'ny olona ihany koa hoe ry niaraka tamin'izao dia hitany amin'le langage sy ny karazana ny olona koa nge mahay mandinika ara-politika amin'le langage zay resahana sy teneny eo dia hain'ny olona no mitsarana hoe parti an'izao ty na parti an'izao zany hita daholo ao anatin'le izy ka mifandravonana an'izany ny tokony ho jerena akaiky aingana dia aingana mba tsy siny hoe velam-pandrika ngeza be ahazo ny firenentsika ahazo ny fiainam-bahoaka ahazo ny zavatra misy mety hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ia makasitraka mamy amin'izay vela-kevitra nentinao zay anamafy zavatra etiko anamafisana azy dia hoe akasary kely akasary tsotsotra ny malagasy namana mambatrika sy mamsoa dia olona manana nobeazana tamin'ny tahotra sy enatra isika amin'ny tolo mihitsy zany rehefa ny tolo malagasy no nanao an'izay hoe tsy tahotra tsy enatra dia ry amasin'olona ry manao an'izao io tahotra sy enatra io zany no mibeazan'ny malagasy taloha ary mbola mipetraka raiky tapisaka ao amin'ny malagasy amin'izao ary zany tahotra sy enatra zany dia mijerytsika namana mambatrika hoe ianao zao raha manao fantosonotsika amin'ny raha laotra dia ny aty dia hoetiko any amin'ny fokotany vao miteny hoe fokotany aloha dia hoe efa hafahafa mihitsy zany hoe za zany diso voalohany manoloana anao satria ianao no any amin'ny fokotany dia eto any amin'ny fokotany hoetiko any amin'ny polisy za ndray no mandeha ho any amin'ny polisy dia lasa matahotra koa anao satria ho any amin'ny polisy ony tsy manaiky tonga dia gendarme io lasa any amin'ny gendarme dia lasa tahotra za tena tory any amin'ny tribunal mihitsy mifampiresaka zany hoe raha vo ianao resahana zany malagasy dia manana tahotra na dia tenenina za miara-miasa amin'izany tsika mpanao gazety miara-miasa amin'ireo mpitany filaminana sy fitsarana ireo ny atsika mahazo vaovao fa reo zany tsy mampinabe ny vahoaka mihitsy hoe matahotra anay fa manaja ny lalàna mba misy rafitrarahany gendarmerie sy ny polisy raisiko amin'iny le izy zavatra hita zany raha nitranga tao anatin'ity herinandro ty fotsiny hoe any amin'ny tambazotra tserasera indrindrindrindra niteraka farany tao zany tao anatin'ny valambefapolora mampatrika valambefapolora ninanao vanibary akanjo mangamanga tamin'ny maroko resa be nefa tsika manana atao hoe couleur national na couleur tricolore maitso na tsika nanao akanjo maitso mibare na nanao menamena na nanao fotsifotsy fa tsy mangamanga zay lo ray faroritiny iny aloha any iny nandeha indray le resaka fanambarana vao amin'ny hoe tsy fanara-pitsarana teo namoaka ny teniny eny eny anivon'ny ACC amin'ny alalan'ilay olona hitatsika na tambazotra iny hoe ny article 108 dia manamarika hoe tsy ambaratelo avokoa ny zavatra misy fampiresana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia nanandeha nanamary tenany eo anivon'ny fitondrana ny olona ny fitondrana hoe sambolony fitondrana daholo zany alohatra satria ianao moa fitondrana zany fitondrana fanjakana fanavozana zao dia ao aloha zany zao le sary hoe io fa miteniny eo amin'ny ACC dia raha vao aveo nanamaly ihany koa ny eo amin'ny syndicat-ny SMM tsy ho teneniko tso rehefa lazaina fotsiny le fisiny hoe manitsaka ary miditra mitsabaka amin'ny raha anatiny ny ministre ny fitsarana satria manao be fiavy ministre ny fitsarana namana mampatrika aleo tsika zana-bahoaka mena anaty vahoaka tsy afaka mita bahoaka mandangy ave za raha nyteny zay fa na gazety na televizion na radio dia samy teny hoe tena miazakazaka ny fisamborana sy ny fanangonana dossier vo malimalina zao nahita zany hoe afary fotsiny ohatra tery anosy zato za mpanao gazety anakaraina anatrika fa nandanina vola be ny mikarakarany hoe kianjanay anosy zato io tsy menay anizanizy io ole olona miditra any amin'ny fitsarana aloha ezahako tsy tononona mba ezahako manaja le atao hoe présomption d'innocence
satria za tsy mpitsara fa mba haiko kosa zany notion kely zany a mampanao gazety hoe tsy tononoko ny anaran'le olona fa nandany vola ary ny antso mpanao gazety hoe ty de tsy menay an'zany olona ohatr'zao zany zay fa taninay teto zay ny lehibe teto a nanao bola ary namoaka vola io olona io nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety be deaibe io ka akehitriny lasa hoe mivarotra an'le tany eny aloha zato le olona de le zany lasa tsy voapirova raha-pitsarana satria nanao fanambarana hoe afaka nanatrika mpanao gazety ary nanana élément zany de tahaka an'izay koa le fampitoriana ambadika any hoe satria ranona teo aloha mialatsina le teny hoe firongo fa zay niaraka teo aloha de le firongo lasa miova kely miova soratra miteny namana hoe ohatr'zao de zay ahoana moa tsy hiteny firongony olona de inona tiako tenena zay namana mambatrika ny zavatra saripady indrindra eto amin'ny tany firenena tany sy ny firenena zafady de hoe mpitahiry ny tomboka sem-panjakana zany hoe mizara anankitelo ange fanjakana republikana Madagasikara fa atary zany namana mambatrika tsy ianao nampianariko an'izany fa mpiaino miara mifanabe amiko tsy zany tapopaizany fa mizara ny kely ananako a fanjakana republikana Madagasikara misaraka tsara ny fahefana telo fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara de inona zany raha toka ministra ny fitsarana ao anatin'ny fahefana mpanatanteraka mitsabaka any amin'ny raharahany fitsarana zay tsara le izy le fahefana mpitsara marina fa ministra ny fitsarana fa ekipa ny mpanatanteraka de fahefana mpitsara eto amintsika aloha zany misy de hoe io aloha zany a ny tribunal administratif farany ambaratonga moa zany zay de avy eo anao miakatra amin'ny conseil d'état de avy eo anao miakatra amin'ny ataotsika hoe ACJ sy ny sisa ny ACC zany zany le famille na fianakaviany fitsarana zany cour suprême moa tsika mbola ao anatin'ny fitsarana tampony raha vao miditra ao anatin'izay le imazany mpanatanteraka de mitovitovy am'le filoha fédération na manendry mpanao baolina na manendry ny atsia mitovy daholo io ary tena ratsy an'ina mana mampatrika de hoe ao anatin'ny fitondrana fanavaozany tsika nanomboka 5 septembre raha nisy ny crise 5 octobre nahazo ny atao hoe teo amin'ny toerany filohan'ny fanavaozana de ny mazan'ilay filohan'ny fanavaozana mihitsy no voakitikitika nizaniza ao ary raha nanao filazana izy tao amin'ny atao hoe ny ainao manjery-panjakana hoe ireo ny ministrako tena tompona andraikitra nge zany le filohan'ny fanavaozana zany ireo ministrako zany hoe tena tompona andraikitra izy premier ministre tamin'ny fanendrenandreo ka raha misy adosonareo de sanatry mivavany teniteny foana ve filohan'ny fanavaozana satria nahoana ny teny mihitsy izy ireo ny ministrako zay tsy tonoko la inona le zavatra ny teny eny fa hoe ny teny koa ary misy teny zay nataony hoe aza misalasala mihitsy ianareo miteny anara misy zavatra tsy mitoroka zay de azonareo tsara zany zay na mampatrika hoe tena any anatin'ny tambazotra zany a de tena hoe mitodika any amin'ny ministre ny fitsarana daholo hoe fa maninona ny diso samanao an'io fa de lasa tena tsy teteny aza le olo anaty tambazotra moa zany de lasa miteny tena hita mihitsy zany hoe valifaty politika zay ny tena ratsy ary hoe mitaizany malagasy ho any amin'ny valifaty ve zany satria le asa zay le miditra amin'ny tsy idirany azonao le izy miditra amin'ny tsy idirany zay aloha ny olana voalohany olana araka ny lalàna aloha zay namana mampatrika sampy tsara aloha zany de efa miady an-trano izy io hoe fa manino tsika satria tokony fampiarony eo anivon'ny fitsarana hoe zao ny raha momba andre zao momba andre zao le izy vaky ambato lampy ary atao hoe sady ina moa vai akandrana miariary oatra ny vai akandrana sady marary no mahamenatra satria ianao le teny mampo isy hoe fanavaozana fanovana vao maika pire que les autres ozany olona mbola rafa nohony teo ary le izy ny tena ratsy zay izy araha mpitsarana ho iaho fa raha jerenao amin'ny ara-toekarena any koa zay de ho lasa manao hoe mampianatra ny mpamatsy volany sehatra tataka an'izany hoe mavesatra ny ao a Madagasikara ao aza mihetsika ao nareo fa ny ao ange tonga de lazay ny olona fa oligarika ianao lazay ny olona fa manao blanchiment d'argent ianao lazay ny satria lasa tahotra hoe sy vitsy tena miteny aminao namana mampatrika ezaka zany olona ny any Rwanda
ezaka zany olona ny any Ghana, ezaka zany olona ny any Gabon zay tsy dia filohan'ny fanavozana teo ezaka zany olona ny atsy Seychelles sy Maurice fa mitsoka moramora aloha ny olona raha vao tia Madagasikara ny antony vesatra ara-pitsarana no miandry anao aty hoe sode anao de vesatra lasa miteraka olana ara-toekarena le olana atao anaty fitsarana miteraka olana sosialy ihany koa satria le vahoaka zao satria mantsy ao anaty fanavozana mamy alatsiny fa tsy maintsy ritiko ohatry ny kanikanikeny ty de hoe ao anatin'le fanavozana koa vondrona ny tambatra name fanavozana fa nomena fahefana ny filohan'ny fanavozana ny kolonelina zany hoe amenanao ty miaraka amin'ireo kolonely efatra amin'ny rahalamo tantana amin'ny fanjakana fa misy zavatra rahantsika amin'ny tantana ato de reo le atry hoe filakevitra ny fanjakana misy 3 mianada izy ao ary ny karama ny volam-panjakana tsy zay ny olako fa le hoe ny zavatra rehetra atao ao iraisana ihany ho iaho fa tsy teny iraisana satria reto ny atao hoe ny ekipa tena mialatsina ny ekipa akaiky zany hoe ny entourage moa filazantsika azy ny manodidina ny filohan'ny fanavozana manao ny ataony voatonontonona daholo moa zany izy ao fa ny ivelan'le izy reto koa ny atoko be le ahitanao am'izay ny dinosaure sa manao fitsidipatra fiarabanatratry ny taona fefa manao terrain zasy olombavambahoaka zange vao fitariananina fanahina mibetsaka satria be da be le fanahina hoe sody latsaky ianina sody ndao iana de zao miteraka le izy olana anaty zany ao anaty androm-panjakana hoe ny androm-panjakana mpanao lalàna de ny anteny meran-olona sy ny anteny meram-pirenena ny pitsara de rehefa lazaitsika satria lasa mifampitsapaka de lasa ny teny ny filohan'ny androm-panjakana eria ataontsika hoe ny anteny meram-pirenena satria nanameloka ny tsy olombavambaoka raha nitondra teny amin'ny ACC hoe azo raisina fa tsy mitombona kanefany nisy namaly avy hatrany hoe fa ianao angena anao an'le taratasy fanalana tsovazany le filoha teo aloha nakany amin'ny ACC ary nalan'ny ACC eo afateraka ny aretim-baovao eto Madagasikara faranako ny inona le aretim-baovao tonga eto Madagasikara namana Mampatrika Mamsoa inona le aretim-baovao jurisprudence ampiseho zavatra roa de meko ampihany fitenena misy zavatra nandeha teny anivon'ny tontolon'ny fanatanjahantena hotorinay ozy ny tao anatin'zany tontolo mpanatanjahantena zany tsotonondro de iny fa nisy fandaminana be debe tao de raikitra ihany ny fandaminana de tanteraka ihany le nofinofy le lala fandaran-dalao mpanatanjahantena anankiray vita ritanao zany fa miteny fitsarany zany miditra am'izay ndray le faharoa akoatran'ren'olona midy hoe mafinaritra malagasy ny mihinana gagazo lasa fiteny mihinana gagazo io fa nihinana gagazo karma existe zany daholo fa ny olona ne malala hoe misy historika koa ke zany misy fitsarany zany za tsy menatra ny zavatra misy namana Mampatrika de hoe manana tontolo any anatina fitsarana rehefa mpitsara satria ny tambazotra tserasera ne tena tsy misakana an'le izy hoe ianao koa nge nandositra tamy velany exilé telo taona azonao tambazotra tserasera mamaky an'izany fa tsy maritsialina mamorona satria zaho zana-bahoaka miaina anaty vahoaka tsy fititeany enjika zany na fititeany inona fa le tambazotra azazony olona amin'ny adalana kely anao Mampatrika kasy tanana kely tomponandraiky ny anteny meram-pirenena ery anosy zato mivoaka ohatrany tsy teo hoe namelaka tamay na teny ratsy mivoaka tetsy anao de tery ony nisy loholona tratran'izany lala kely ka zay le lazaiko anao hoe le tambazotra tserasera tena matanjaka ary io moa zany nahonga-panjakana ro intelligence artificielle ny nanongana fanjakana eran-tany isa zany ny tany Nepal de lasa nanananara hoe nepalisé mety azo atao koa zany any ambadiky Madagasikara hoe madagaskarisation madagaskarisé satria nahoana intelligence artificielle ny nanonganana ny fanjakana eto Madagasikara tsy miteny zany fa any amin'ny firenena hafa ivela Madagasikara nepalisation madagaskarisation satria tsika eto de tsy voakasika fa ny olona hoe tataka zao koa la miseho tamy Madagasikara de io afa miseho Afrika koa le izy de reo miseho anaty firenena afrikanina le zavatra misy aty Madagasikara ka inona ny tena tenenina saripady le fiainantsika malagasy mihitsy tena ambany loatra le fari-piainatsika nefa tsika de atao hoe manan-karena i Madagasikara fa mahantra mangetaeta ambony lakana maizina pototry ny mazava
miaingo ambony koko zany ny ilazana ny pays de moramora satria pays de moramora ty Madagasikara atsika ty mampatrika any velany ka raha toka lay eritreretina navao tena mialatsiny tena za mangoraka n'lay PRRM mangoraka azy satria any amin'ny dôly vovonany ediny lohany eny PRRM mitsiatso zao ny fikaonantoam-pirenena izy mihitsy io no miteny natsona ny ministre fanavaozana ny prime ministre andaniny de teboka ao anatin'io aiza ngray mandreny ara-drazana de ty ny FFKM de misy manompa ny FFKM tsy tokony izy nefa PRRM miteny sahirana zany lay filopanjakana zany zao a maka ny toerany mampatrika amin'ny tenan'izao fa makafakako zao tena indramiko ny toerany tsy ho PRRM marak'izay masiara indramiko ao anatin'ny ray minitra fotsiny hoe tena sahiran-kevitra izy manoloana n'izao trangany zavatra marobe ny zavatra ndrina farany an'izay fotsiny Martial fa makahiditra mpiaino antsika satria inona fa hanana hevitra maromaro zareo de zao talohan'ny ialany ny talohan'ny ala teo ny filoha teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina no efa niteny hoe oravana ny assemblée raha natadiditsika efa nisy zany zavatra tsikaritra ao anatin'izany rehetrarehetra zany matoto tonga amin'ny fanapahan-kevitra ohatr' zany izy tamin'izay fa tsy nekena fa inona ny zavatra nisy vao mainka ny ziriziry indray ny assemblée ny bodiny toerana teo de ny zavatra zany zao teboka anakay zany zay zao Martial hitanao kasary zao manko le olona tena saika adiniko ny zavatra tenena hitanao le misy hoe tanora vitsivitsy moa zany hoe aloha ataotsika vitsy le ZNZ fa ZNZ foana narandreny hoe satria ZNZ misy hoe efa niraisina melotary fikaonantoam-pirenena nitsefitra tamin'ny fianaratsoa toliara nitsefitra daholo de hoe zay ZNZ le tena ZNZ misy ZNZ X YZ katsaka tsara maso vomanga eto Madagasikara fa ZNZ daholo za zany mampatrika tena miteny hoe lay ZNZ nytolona tsy mbola nazo ny sehatra ivelariny ary misy naman'izy ireo midy any ampontsy io le atao malagasy hoe tsongofo n'olona tsongofo tena eo zany a mampatrika nyteteny hoe satria zay le hoe niadivany hoe lay fanavaozana mihitsy hoe mila zavatra tontolo miavao zany no andrasan'ny olona zay le resaka de ny tiako tenenina tao anatin'izay ny teny izy tao anatin'izay ary rehefa niteny izy hoe ovitaiko ny mandat tsy rotsakatsony am'izao mazava ho azy zany lalana isorany zany zay lohan'ny isoran'le filoha teo aloha zany mazava ho azy fa ro manaraka an'izay tao aorianan'izay nanomboka ny sion resaka ZNZ araky niteneninao teo andrafitra ny zavatra sy ny sisa tateo aoriana indray le ZNZ vao ilikilika sy nisy problème sy tsy fifandraisana samy hafa vitsy zay niditra indray ny ao anatin'le fanavaozana io ny tanjona ny takina teny an-dalina jiro sy rano sy nandeha indray ny ady la anatiny zay ny raha mahita ny zavatra misy tsika mpanao gazety de nisy koa ny resaka nataon'ny ministre ny serasera sy ny karazany reny mivoaka vaovao ofisialy eny zay somary nanaitra ny olona ihany koa sy ny sisa tao anatin'izay ny zavatra marina ny resahantsika tsika tsy mandaigny rehefa aveo indray zao misabadidaka ambony ambany tia ny teboka anankiray ngeza be farany tiako tenenina arakaraka nanalana sy nanenjehana an'ilay filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina no toa vao mainka mampikorotana ambony ambany an'le tanjona ho an'ny fanavaozana fa tsy tonga any de ny zavatra misy am'izao ohatra ny araky ny tenao hoe mitodika makany an'le filohan'ny fanavaozana daholo zay mihitsy ny teboka rehetra asa inona zany le tanjona tiana hotratrarina le olona miasa ao anatin'ny fanavaozana ve tsy afaka mandray an'izay atao hoe fanavaozana sy fanovana tena izy zay fa tojerena atao mibarareo rariny raha ohatra ka iteny ny olom-pirenenany hoe aleo ihany nahita ny filoha teo aloha zay zavatra tsy tokony hoe satria ny lara-pahamena tamin'ny andro filoha teo aloha ny raha natadidy ianao Martial mifamonjena ny asa mifanatanterahana ny asa mifampivelarana ny sosialim-bahoaka za tsy manao hoe natotosa sosialim-bahoaka zato isan-jato fa niezaka nanao ny zavatra misy rehetrarehetra ao anatin ity nefa ny eritreretina ho zavatra tsara ny eritre ny iny izy ity ny concertation nationale na mihemotra dava sy iza zany manao facteur de blocage de ozy izy za hoe zay le adosoana ngeza be hoe rehefa manao mety ve ny olona anankiray de tsy tiana fa raha manao tsy mety lasa resa be de mivadibadika ambony ambany eo ny zavatra rehetrarehetra tsy mora tompoko le mitondra firenena ary tsy mora le misehatra amin'ny asa
ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tsozy izy zao hoe anatra ho atsika vahoaka malagasy manomboka izao kosa angambo ny seon-javatra manahirana ohatran'izany ka ty eritrereto le filoha teo aloha hoe tamin'ny andro filoha teo aloha misy korotana fitsarana zany misy zavatra hoe tsy ambaratelo mivoaka zany hoe fa maninona ny am'izao ny misy an'izany retany rendanitra de eritreritra ve fa mbola anana fahatokisana am'izany le vahoaka malagasy mieritreritra ve tsika hoe anana fahatokisana anana fanantenana ao anatin'izany ka eritreritra hoe tena fanavozana marina mety le mpitondra ny fanavozana manana finiavana angeza be ao anatiny ao fa hoe zany hoe le hoe ry fandio raisiny tsy maleo ny fandoto ray tandroka zay ndao ary ameo faingo de la mena ny larana hitondra ny faneho-kevitra nareo eto ampanajana trany ny faneho-kevitra tsika ary piano jaina de ndao ary sika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday zay 034 07 009 88 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo zany larana idirantsika amin'ny antso ry piaino jaina raha isy navetrany ary ny antso voalohany mirabanao tompoko tenena mafimafy a miraba ny marshal ihany koa faneho-kevitra kely zany makasika ny tevra raha-pirenena miala tsy fahita anisan'reto olona rehetra satria ray district amiko reto olona rehetra dia ray commune amiko fantanana andraikitra lehibe teo amin'ny fitantanana amin'ny firenena rivotra kotovao avy ao amin'ny commune miadanandrina efa filoha sena efa filoha mpanjakana ihany koa fa raha ny lalana miainga avy eo manjakan'ireny mankany amin'izany commune miadan'iliny zany tena sahirana tompoko zany hoe tsisy zavatra nataony nefa izy nanana toerana lehibe tamin'ny andro ny asofeny da tsy tenina zao andro fanavozana zao raha matoa berner na filoha faritra zay ny azo ilazana azy lehibe afaritra am'izao de avy eo amin'ny commune miadanandreny ihany koa fa mainga avy eo Ambomalaza mandra-patongany amin'izany commune zany tena tsisy lalana vanina zavatra tiako tenenina de hoe reny olona ireny manana andraikitra na nitoerana zay miadiny aza tsy mba karakaraina miresaka tsika teo makasika ny resaka hoe tsitsinja ra-pahefana tsisa ra-pahefana zany ministra ny fitarana zany efa fantatritsika faneho-kevitra zany filohan'ny SMM zany tamin'ny andron'ny SVM ary tsy ho adinina zay mamonjy adinina mandrapahafatiny zany olona zany satria fantatritsika ny tantara-misy tamin'izany efa fantatritsika ny fomba fiteniny zany olona zany hoe manahoana ny fomba fiteniny zany tsy gaga zany raha ohatra zao zavatra misy ankehiteny efa makafaka rehetra de mahita hoe lasa mivoaka ty anatina tambajotra tserasera le tsy ambaratelo ny fizarana zavatra tena saropaty zany mila tandrema koa mieritrereta mantony tsara amin'ny zavatra atao fa firenena iaraha-manana Madagasikara tsy anareo Gen Z na nareo fanavozanareo fa tsika malagasy rehetra Madagasikara ka mba hoento amin'ny fahendrena tompoko mankasitraka tompoko isoana betsaka ianao de mankasitraka ao anatin'izany faneho-kevitra zany andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20 miarabanao tompoko miaraba namana Mampatrika miaraba koa ny namana Martial tsy motsonana ihany ty zay vao afaka miditra satria mba misy fotoana kely nanaraka tsara ny famakafakana zay noentinareo amin'ny raha lahy teo ny tenako ny ahy zany ny zavatra tiako tenenina ny antony moa tsy hidirana hatramin'izay de noho ny fotoana fa za de manaraka foana ny fandanana fa de miaraba ny namana rehetra na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina ihany koa sotranao to manaraka an'izay makasika an'le famakafakana teo io ho ahy manokana tena mikorotana ny firenena mikorotana ny mpitondra noho ny inona noho le zava-misy satria tsika de mirary ny marina mirary ny majava hiposaka ny majava toato satria zay teneniko zay mikorotana ny ao andapa
ny ay zany tiako tenenina dia tsotra. Nahita tamin'ny ranty tamin'ny Maly mikasika ny fampihavanam-pirenena, mikasika ny fanovana Tavojana. Za zany mahita fa ninona ho atao eo raha tsy miverina ny fampihavanam-pirenena. Ny tiako tenenina afarana daholo rehetrarehetra izay niala teto noho ny resaka politika, dia miara midinika ivoahana amin'ny hoe inona ny marimaritra iraisana ahafahantsika mitondra ny fanavozana. Fa raha mbola izao nitondrana an'io dia ty aho ty fa tsisy ninona ho vita zany eo. Ny fanavozana be dia be. Ilaza ohatra manomboka amin'ny fitondrana ny fanjakana, ny mpiasa-panjakana, ny entité ministère rehetrarehetra dia tokony misy ny fanavozam-pirenena. Voalohany teneniko amin'izay ny makasika ny syndicat iadian'ny syndicate zay aty zay, ny makasika ny indemnité de logement. Tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony. Zany zavatra zany dia tokony hodiniana lalina fa tsy ho atao tandrametaka. Ilaza koa makasika resaka mpiasa-panjakana zay tiako tenenina zay, dia mbola ao ny mpamboly, ao ny mpiompy, ao ny chauffeur, ao ny taxi, chauffeur ny taxi be, chauffeur ny taxi, ao ny mpiroro-posy, ao zay manana entité syndicaliste rehetrarehetra dia mikondoa afana manarina, satria io tsy vita moramora io. Ny tiako tenenina zany dia tsotra hoe zay rehetrarehetra nanao sesitany tenany any ivelany dia tokony ho afarana ho tonga eto Madagasikara daholo. Mandinika hoe taiza ny lesoka, inona ny antony nahatonga ny lesoka, dia inona ny tokony ho ataosika amin'izay ho haintsika anovana zay tsy nety rehetrarehetra. Zay ny zavatra tokony ho atao vao mandeha io. Fa raha io zavatra misy amin'izao dia ty aho ty fa tsisy ninina ary aza manantena zavatra zany mikasika ny fanavozana. Avelakeo ny amin'iny fa zao. Ty koa zava-misy trangam-piarahamonina. Anatin'ny famaranan'ny taonam-pianarana ny eto Madagasikara amin'izao mandeha daholo ny fanadinana fifindran-kilasy. Ny zava-misy misy ny fanarenana Antananarivo ny fanamboarana izay mampikaikaika ny olombelona rehetra mipetraka eto Antananarivo ny embouteillage. Ny zava-misy dia izao. Misy fotoana anaovana fanadinana. Zao tsika zao mandeha ny CP teo fa lasa iny, ny Andrana, mandeha ny BPC. Ny BPC zao mizara telo, BPC katolika, Andrana ho an'ny fanjakana, zay vao tonga ny BPC. Dia ohatran'izay ho avy ny baka. Ny zavatra misy dia zao. Noho ny fitohanana misy eto Antananarivo, tompo fataky na fantatsika zany na tsy fantatsika fa misy mpianatra, misy ray aman-dreny tena mizaly misy satria tsy afaka nanatrika sy afaka nanatrika fanadinana koa izy noho ny fahatarana. Dia ny tiako tenenina zany aoka retoko ianareo chef de centre rehetrarehetra, ny zavatra ohatran'izany mba tokony jerena satria tsy fidiny ho an'ireo ankizy ireo no tara. Satria ny eto Antananarivo zao raha misy fotoana ianao adiny 3 mialoha, zay ianao mahatratra ara-dalàna ny fotoana vonjenao. Raha ohatra zany ny épreuve ataosika hoe amin'ny 7 manomboka, amin'ny 4 ireo ankizy ireo zany dia efa miala amin'ny toerana misy anazy. Dia aiza ho aiza amin'izay zany sika variana amin'ny zavatra ohatran'ny hoe tsy haiko ny milaza anazy, fa zavatra kely ohatran'izay tena anisan'ny manahirana amin'izao ankehitriny zao. Dia akinina zay ho an'ny rehetrarehetra, indrindrandrindra koa ianareo namana mpanao gazety mba voizy zay zavatra zay fa tena besaky ny ray aman-dreny, besaky ny mpianatra tena mizaly misy manao examen amin'izao noho ny fanarenana ny tanàn'ny Antananarivo ateraky ny embouteillage io. Makasitraka namana, makatelina tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka anareo any Atsimo Atsinanana. Resitsika ny antso manaraka, miarahaba tompoko. Eny tompoko. Monsieur Mampatrika sy Monsieur Martial mba iangaviana mba mitipitinytsika piditra satria mba maro ny olona te-haneo hevitra. Makasitraka ny amin'izay aloha. Iza dia avy azafady? Tantaram-pirenena. Iza dia avy azafady? Madinika tompoko. Eny tompoko. Makasika tantaram-pirenena ny tena tsotra. Aleo tsy hoentina amin'ny fiatsaram-belatsia ny firenetsika. Misy olona teto ny enjehana fa noahiahina ho nanonga-panjakana dia avy hatrany dia nampidirina ponja.
mbola tsisy fitsarana. Nisy olona indray eto tompona andraikitra izay censé mahafantatra lalàna, censé mahafantatra sy mahay lalàna nefa nandika lalàna. Na ny PRRM na ny ACC efa samy milaza avokoa hatramin'ny syndikany tsara fa nanao fotana mafaty. Ka rehefa tsy mikautionné an'izany le PRRM, rehefa tsy miraitsin-kombakomba, aza manao silence complice, ahodikodina fotsiny any amin'ny resaka hoe tsekena ny fanenjehana mpikamban'ny ACC ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Maninona no izay fotsiny no niteneninao PRRM, fa maninona ny tsanao tenenina ny hoe tsekenao koa ary lavinao ny fitsabahan'ny ministry ny fitsarana amin'ny asan'ny ACC sy ny fivoahany tsy ambaratelo ny fitsarana any amin'ny ACC. Maninona ny tsy mba nasianao teny zany? Satria ve ilay resaka hoe Radier Saint Antoine ny ao ambadiky le izy de tsanao tena hoe dénoncena avy tany le mety nataon'le ministry ny fitsarana. Satria ve le ministry ny fitsarana mbola ilainao hanenjika ny olona izay tsy mety aminareo, de tsy mety aminao le tonga de tena midénoncer azy. Tsy misy ambony lalàna tompoko, esory amin'ny toerana maha-ministre azy le ministry ny fitsarana fa mandika lalàna. Tsisy ambony lalàna, alao itompom-bahoaka malagasy rehetrarehetra. Fatsiny meloko a, sy nefa voaheloko ny andeha nagadragadra sy ny andeha sambotambotra olona lavery. Zay ny anhevitra, mankasitraka tompoko. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 032 91 901 20. Eny tompoko miarabanao? Miarabanareo tompoko raha avy aty mahazo. Eny tompoko. Resaka zalo dia nokevitra amin'ilay raha matoky eny mihitsy ary io moa nisy tenen'ny Michel Martial hoe mampalahelo ohatra zany le PRRM. Amiko raha tena hoe tianao zavatra izy araky ny hoe tenenina hoe izy re mba tianao zavatra tokony avy an-trano mihitsy izy tsy niandry kory fa vao marainy ny andro ohatra androany dia efa nandeha ny fanalana ny ministry ny fitsarana zavatra efa miariary be reny. Inona mbola tazomana no dika zay ao anatin'le hevitra ihany koa izy fa modina mialala vigila fotsiny. Io ministry fitsarana io any efa maro ny zavatra nasehoany. De reo tsara afera raisa reny aferan-draisa reny ohatra. De reo hoe miaraka amin'ny ministry ny serasera apabe masa ity raisa makatsy makarozo ohatra zo. De moa atamin'ny amin'ny Facebook miresaka amin'ny aferan'ny raisa io hoe mahakasika ny ministry fitsarana. De avy eo nanovana sarinady zay de hoe samborona de avy eo ndray moa le fitsarana hoe gadaina tery avaradrano le raisa. De zay koa tsy azoko hoe fitsarana tsy haiko hoe avy teo avela amin'ny fonja. Tsy fantatra hoe inona no antony. Avaradrano hoe ka misy ino ty izay nampafitsarany. De ahoana inona no antony manokana ny nanovana an'le hoe fitsarana eny avela amin'ny fonja. Zay zany zavatra ohatra zany zavatra ohatra nefa manahirana amin'ny ministry fitsarana io nefa ny tsy asory le PRRM. Dika zay dans le concours le rangaha io amin'ny zavatra io. Za moa zany no fiheverako hoe de io formation ana gouvernemanta sy fanjakana misy amin'izao io tena atao amotika ny président Andry Rajoelina. Zay fotsiny buan'ireo hoe tena zay aloha zany tena be fa misy olo-kafa ao tena ikendry ny zavatra vokatry zay fa mitena ny président Andry Rajoelina zay. De io na io resaka fitaonan-dom-pirenena io areny za aloha de miala tsiny fa za aloha de tsy mba matoky FFKM. Ny antony de zao efa indroa farafahakeliny nampiseho maizy azy zany FFKM zany tany amin'ny 92. Rehefa hoe nisy lalam-panorenana vaovao hodinihana de nanolotra ny fomba ny président Ratsiraka tamin'izany fotoana zany hoe
sosikevitra lalam-panorenana fédéraliste. Inona zavatra natao mba tsy afahan'le fomban'ny président Ratsiraka hanolotra le hoe sosikevitra lalam-panorenana fédéraliste dia natao tiany ankapisaky le fivoriana miaraka tamin'ny FFKM. Dia avy eo moa ry la Gaston no mitondra leanina dia mbola niezaka ihany sosikevitra ny any azy raha alefa ne iny tsy lanitra manino dia fa naninona no vonona amiko topo-kevitra nahafaty an'ny la Gaston le FFKM. Zay faharoa tamin'ireny fividianana faraparany tamin'ny andron'ny Ratsiraka reny tany amin'ny betsaka angikaka propagandika natao tany am-piangonany zava-nisy zany betsaka no nahita zany tany am-piangonany efitsy. Ia nitapahana amin'izay fa lavalava fa mba raisitsika indray ny hafa zay eny toko isorana ianao tamin'ny faneho-kevitra miraba tompoko misetra namana mampatrika ontany aina avy tefandrena ihany eny tompoko iza na iza moa zany no hanao fanazavana ara-politika na hoe fotoanan-doham-pirenena dia tsy hisy vita fametrahana foto-drafitrasa eto Madagasikara ohatra nataon'Andriamatoa Filohandry Rajoelina zany na hanao fotoanan-doha impiry na impiry raha igny ihany tena maharesy lahatra vahoaka ny fametrahana an'le foto-drafitrasa manerana ny nosy raigny aloha amiko dia mahafapo ahy ary tena tiafoazako an'Andriamatoa Filoha mihitsy aloha zay nareo na ilaza inona reo milaza hoe fanabosana tena mbola tsy mahavita ny asa nataony rangahy nareo fa zay nene dia teninay azay aloha dia mahatsapa mihitsy anareo fanabosana mihitsy ny tena manimba n'ity fireneny ity hatramin'ny tondranareo teo zay mahatsapa an'izay fa tsy zavatra naopaozinareo amin'ity fireneny ity resaka fikarakarana fivoriana zany ara dia fa tsy vitanareo indrindrana milaza fa hamahan'ny fanalana ny délestage fa fandefasana ny rano aloha ray dia hita ho tena herim-po sy hatempohan'Andriamatoa Filoha teo aloha aby mampandeha an'io zany fitiavana ny vahoaka zany to ary izy dia nanome fotoana hoe tamin'ny desambra teo no handehanan' zany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia mbola naonganareo ihany izy ka zao ny nareo sazy avy amin'Andriamanitra io resaka fivoriana tsy voavahanareo ny olana ka inona zany no ahavahanareo an'ity olana ity fa zao fotsiny ene ny mpangatanay alao ny président fokotany fidiny vahoaka fazatendritendrena fa ianareo tady hagnome baiko an'le président fokotany hanindritindry ny vahoaka ty ambanivolo fidio ranony dia zao ny anay mba voataonay amin'ny vondrona iraisam-pirenena ianareo vondrona iraisam-pirenena dia asio olo solitaigny anareo isa-pokotany eto Madagasikara mba hagnarahanareo masara fa tsy hibaikibaiky an'ireo an'ny vahoaka fa ao misy ny poizina tady ataony zareo tamin'ny 2006 ny nanaovan'ny zareo an'izany taloha dia mbola tiana haverina eto amin'ity firenena ty zany dia miantso anareo mihitsy zay miantso vonjy anareo satria izay dia hametraka ny safidinay mazava dia zay nene ny mbangatahinay fa tady hanao hevitra an'izany eo mametrapetraka seni mpikarakara ny seni zany fa fantatra tsara zany fa mpikarakara ny seni napetraka Andriamatoa Rajaonarimampianina ny filoha am'izao filohan'ny seni am'izao ty atao mahagaga zany Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana zany ny filoham-pirenena nametraka ny filohan'ny seni io tamin'izao fotoana zao mpikarakara n'le dobla izy tamin'izany fotoana zany satria no eritreretina Rajaonarimampianina fa ho deuxième position na premier position nefa tena tagny amin'ny 0 position nisy an'ny Rajaonarimampianina dia ateo izy mba mody miala hoenina dia ho misy dobla haraka ny vahoaka aby ny zavatra nipetrehinareo tamin'iragny Andriamatoa Filohan'ny seni dia zay ny mahamahiny anay etsonay ny vondrona iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao hoe ny chef de fokotany ny isa-pokotany tompoko dia mba rafomaso ametraho ny olonareo hagnara-maso ny fividianana ty zonareo ny magnara-maso ny fividianana mba ty ahafahan'zareo kibaikibaiky an'ireo amin'ny vahoaka satria ny vahoaka dia voatsindry ambanivohitra rehetrarehetra agny zany asa tamin'ny commune tamin'ny 2006 zay no ahitako an'izany zavatra zany to misy kisindrisindry kibaikibaiky avy agny amin'ny CFD reo tamin'izany fotoana zany
totra tompo. So nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany antso manaraka. Miarabanao tompoko. Tsinoko mihitsy ianao. Tenena mafimafy. Eny tompoko. Allo? Izay. Eny tompoko. Le chef-tokotany efa zareo. Zareo tia maloha zany le chef-tokotany. Dia mahagaga le secrétaire koa ve zany mbola asorona indray koa dia sorona inona tiandreo atao. Satria re secrétaire io mampalahelo. Ka raha mandeha nisy be ny tanàna vao fito mba nandrony arerendreo taloha. Dia amin'izao zany ngotana manta ve re olondreo zany tsy omena karama. Fa hosorona foto ve. Zany zany tena zavatra hoe tena efa eritreritay dia izao da fotoanan'le pirenena ety tany zany dia tsisy tatiana hoana zareny eo tsy akazay olona rehetra izy ka dia olona titiny ihany mety eo antony eo ka io zany tokony tsy atao izy satria tsy manjary le izy dia da hoe inona ny tena antony amin'le secrétaire dia satria zany tsisy anala masy zareo fa zareny nakafy zao dia anao metony zay ny tena zavatra mampalahelo anay izay. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Natra lehibe tokoa no andresako ny feonao mamy. Ary iarabako ny Martial mamefinaritra anareo amindalahy. Sotra tamin'ny fijery sy ny fandiniana ny raha politika. Ary mahatsapa anareo amindalahy mihitsy ao anatin'ny fandiniana sy ny fijery ary mifametrapetrahana ny fijerevana izay jerentsika amin'ny andro manaraka. Sotra anareo amindalahy fa tena mamindalina sy mamakafaka tokoa tsika fa tsy le miteniteny foana. Faharoa nanaraka akaiky mihitsiny tamin'ilay fampionana andro zareo valo taria ambotsoroatra tary. Laza fa hiatrika ny fitonanom-pirenena no antony resana tao. Nisy lafiny zavatra maromaro nitapahandro areo tao. Fijerena amin'ny fandaminana. Zay manko ny tena olana dia rehefa nisaritaka sy ny varalila ny tao ambony tao mba nahatsiaro saina ihany le colonel hoe totakiny andeho any amin'ny tsy valeny ty raha ty aloha avoroko reto dia apetrapetako ao anatiny hoe inona ny rafitra hoentin'ny ao primature, inona ny rafitra hoentin'ny ao anatin'le hoe ministre ny fanavozana, inona ny rafitra hoentin'ny FFKM ary inona ny rafitra misy anay ao anatin'ny fitondram-panjakana mitondra amin'izao fotoana izao. Apetraka eo aminy aloha hoe mahafinaritra rehefa mijery lavitra ohatran'izay ianao mon colonel fa ny zavatra fantatra dia tany am-piangana efa napetraka reo fa ny FFKM ny lohany ary nefa rehefa tao mpivombony tao dia lasa rambony. Aitra ny lohanareo indray naverina ho lohany ary tsy adiniko mihitsy le teninao nanao hoe ianareo no tandroka ary mivozona amin'ity raharaha ty fa afaka tsy manaiky ny zay ataon'ny mpanao politika ohatranay sady nanondro teny ianao ohatranay manao politika teo dia nitanaka hoe hay efa tena nanondro tena le filofa mpanao politika sy jereo kely zay archive zay fa sao dia lazaindreo miteny telefona indray fa zara nitanaka tamin'izay hoe tsy azon'ny olona hodikodina ianareo amin'ny lafiny politika. Misaotra anareo FFKM fa voarainareo ny afatra amin'izao. Apetraka eo aminareo ny fitondran'ny firenena. Apetraka eo aminareo ny fandinihana ny zavatra misy satria eo aminareo tokoa no andry hiakinany hoaviny Madagasikara. Ka ny zavatra tiana apetraka dia tsotra. Voalaza fa anetika ampanao formation nareo miainga avy any amin'ny fokotany, miainga avy any amin'ny commune, any amin'ny district ary any amin'ny faritra. Nyany miainga ny fitonan-doha ary tonga aty ambony tsy voadiniana aty amin'ny sehatra amin'ny national. Zavatra tiana apetraka dia tsotra fotsiny. Izahay tsy marokoditra amin'io mihitsy ninona zavatra tapaka eo. Fa araka ny lazain'ny namana izay mitovy fijery teo dia hoe izay efa miomana hatramin'izao ka hatramin'izay ho avy eo fa tsy maintsy hiatrika fifidianana. Tsy maintsy hiatrika izay ametraka ny anay. Fa zay tsy mbola fiteny amin'izao izy ale apetraka ay fa zay mahafantatra ny zavatra ataonay. Ary mampilamina anay dia manaraka akaiky fotsiny hoe inona le hitondranareo azy. Saritakinareo menakavy eo da anak'izay. Eran'izao tontolo izao ngamba mahita ny zavatra miseho Madagasikara ny tanaka amin'ireny zavatra miseho tamin'ny fitsaranareo. Ireny ve ny image de marque aseho anareo fa tena manana compétence nareo mitantana an'ilay firenena. Dia gaky ianao fa raha sehatra anankiray hoe haute cour constitutionnelle difamena publiquement eny Analakely amin'ny hevitra ohatrany tena mifono izay. Tsy mbola nataonay izany nalazainareo ary zay fa tena
manao foana tsy ary mbola nataonay tao anaty fanjakana nisy anay zany fa amin'izao fotoana zao zany dalaka ary ny teny ary zareo syndicat tao anatin'ny magistrany ofitsarana manao hoe tena fa baraka fa tsy tokony ohatran'ireny ny zava-niseho fa ny zavatra tokony mipetraka ho tsy ambaratelo mivoaka teny Analakely. Eny Analakely rehefa miteny Analakely tsika zavatra mampimezana ka zavatra tena tenenina dia tsotra. Zay tompoko manome toky anareo namana rehetrarehetra zahay ato anatin'ny groupe misy anay. Le groupe misy anay zany tsy hoe mivondrona groupe ohatran'ireny le milaza hoe Branto Rouge reny fa hoe izahay le fomba le fitondrana teo aloha mbola majoritaire silencieuse ao anatin'izao fiainana zao dia miteny hoe iatrika izay ny zavatra zay iseho ka tsy izay mihitsy ny anakorotana da ilaza hoe aza atao na ataovy na ahoana fa ny anay fatirety zao hoe inona ny vitanareo dia tonga ao anatin'ny fotoananay zahay afaka mametraka hoe zao le ho ataonay. Zavatra tena tenenina dia tsotra fotsiny okitsika ao anatin'le fijery miaraka tamin'le filompirina teo aloha aza manaonao foana eto ampandiniana ary ampahendrena ny fijery sy ny hevitra zay ataotsika fa itsika manana maitsika atsika matoatsika mbola mijoro hatramin'izao. Mame voninahitra Martial, mame voninahitra mamy manaraka indray. Soana betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Isitsika rehetra ny akoso manaraka. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko. Miarabanareo Martial sy mamy miarabanareo rahalahy. Eny tompoko. Itatiako isiraka ihany ty. Eny tompoko. Misy boboba tiako tenena kely aloha ty alohan'ny tenenako izay teneko. Raha fandeona tamina mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny ara-panahy zaho omaly dia gaga be raha ny teneny hoe raha niresaka taminay io zany tsy izahay fa nisy fivorinana nataonay moa dia miresaka momba n'ity fireneny ity hoe hoentina mbavaka satria tena miasa be ny beboly eto zay nataonay tamin'izay tao anatin'ny fivorim-bavaka dia miasa be ny beboly eto izy satria ny framason raha tonga teto izy misy antony iny ka itio izy efa manjaka zao ny beboly eto ka zao izy reo olona manambohinahitra sy ireo olona ambony eo fitondrana reo izy dia nandeha tany betaka ny andeha tany izy ka itio izy tsy lamina mihitsy ty fireneny ity ratsy mivavaka mafy izy dia mandroaka ny beboly satria na ny sadaika tonga teto ara izy dia misy antony daholo ny zavatra rehetra io ka mijano izy mila hoentina mbavaka mafy fa satria alatsina raha miteny satria ray aman-dreny ara-panahy vao malimaly ary izy mbola namely mafy ny fitenenana ny fananarana fitondrana fa tena nenenarany ray aman-dreny fa fantatry ny olona rehetra zany raha misy nen'olona radio le onjam-peo dia hoe ny zavatra mahatonga ny nikorotana dia le framason tonga teto zany efa be dia be izy nampitondra fivavahana volana andeha tao ny mpitondra fanjakana ambony reo olona parlementatin karazan'ireo ka mizany izy ny zavatra mahatonga ny ohatran'io hoe raha ny anao an-danina an'le olona sy rotononoko anarana izay fa fantatry ny rehetrarehetra fa misy izy ireo zao fa zareo fa miady toerana izy zareo sy ny mpakazo zareo reo izy zao fa fiaseram-bela sy izy rehetrarehetra ao anatin'io satria sarty indrindrindrindra noho izy dia misy ny fitarana io sarty ny amerom-boly nanaparana anazy tany ivelany izy natao izy io io raha mahita io miany sokatra moa ny orinasany ny vofafa moa ny sazy misy ny rehetra tsy ny efa fantatry ny rehetra dia io izy no atao premier ministre na i ramatoa lehibe ministry ny mpanavoezana zay no nahatonga an'io ary zay no nahatonga anazy ny miala tao am-piangonana tany Katikely tamin'ny nanaovana fanokafana raha vao niteny le FFKM sy ny mpanavoezana hoe atomena ny FFKM ny fitondrana fanokafana sy ny fitondranan'io dia nanantena ramatoa ministra mpanavoezana fa hoe ny baikina ampianariny ny vadany azy no entina mpiarinao ka taraky ny eritseriny satria tafaka ny tendany fa tsy afaka iteny izy dia zao misaotra an'Andriamanitra fa ny toloany FFKM miaraka amin'ny mpanavoezana zany ny mitondreo moa mpanavoezana koa nefa niteny iny fa dia olon'Andriamanitra daholo reo niteny reo alao aho hitantsika eo fa zay no afatra no azonay taminy hoe hoentina mbavaka mafy fa satria framason io
no mahatonga ny fitorotanana dia ny ministra rovavy ireo no ataon'zareo premier ministre dia ray lany amin'ireo andreo dia andrimatoa filoha teo aloha Andry Ravelona dia toa alefan'ireo fa mangataka kosa ny za doay gadra politika gadainao rehetrarehetra reo raha mahatonga ministra mifitarana satria matahotra ianao satria raha ohatra araka tsirotsaka andrimaty Andry Ravelona dia ny olona ray amin'ireny gadagadainao ireny no ampidirindreo sotena no solona tiana firenena ka zakanao ka mahatonga ny fividianana hoe zay lany eo zay vao ataonao mifitarana dia avoko fa ianao aloha tsy tafapetraka eo dia fimitiry miteny mametapy alana dia tonga dia mipa matanjaka na lalao ny fonja idiranao fa ianao io volanisa no ao zao fambaraka ia isoana betsaka ianao dia makasitraka ndrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko allo lavidavitra kely ianao zany miraba tompoko ya miraba efa mahinako ay izy abanao dia avaiza zafady fotrany ambany beta eny tompoko eny tompoko zaho aloha dia manaraka an'le fomba fitenin-drazana manao hoe tsy mino maty aho raha tsy efa avy mandevina ny tiako tenenina amin'izany za tsy mino an'io fampionam-be firenena io raha tsy efa tena vita mihitsy ny fionam-be dia voavaky fa hoe ny zavatra ny etaetany vahoaka zay hefitra ny vahoaka no vakiny eo fa raha mbola akoatran'izay hoe hefitra efa vitany ambany latabatra no tononony eo zay le mahatonga na hoe tsy mino maty aho raha tsy efa avy mandevina apetraka eo ny amin'iny mikasika ny ministry ny fitsarana sy ny filohan'ny fanavaozana tena mahafa baraka eran'izao tontolo zao ty nosy kely Madagasikara tena fon'Andriamanitra ho nosy mba niangarana amin'ny nosy rehetra satria mbola tsy nisy hatramin'izay ka hoe ministry ny fitsarana manenjika ny membre ny ACC ataoko mba olona ambony azy zany ACC zany eto amin'ny firenena ary nametaka ny filohan'ny fanavaozana zay filohany nametaka ny ministry io teo amin'ny toerana io ankehitriny dia manao ohatra ny valalakarona dia mody miesona fotsiny ny filohan'ny fanavaozana inona ny mahafilohan'ny fanjakana anao ianao no nametaka an'io ministry io ianao no nametaka amin'ny premier ministre inona ny antony tsy analanao an'io ministry ny fitsarana io rehefa manala baraka ny firenena afa baraka ke ny firenena tsy hoe ny ministry ny filohan'ny fanavaozana ihany no afa baraka amin'izao fa ny vahoaka malagasy ny firenena mihitsy tena efa mikorotana tena tsy azo idirana intsony ao amin'le Madagasikara fa mahamenatra nameno an'le izy ary apetraka kokoa ny amin'iny fa mikasika an'le hoe ho fifidianana amin'izao fotoana zao efa misy manao sondage moa any ambadimbadika any mba hitsapa hoe ohatrany ahoana ny valeurany ohatrany ahoana ny herin'le filoha nasorona teo fa rehefa tena mitsapatsapa an'le sondage any ambadika any dia mbola matanjaka le raika anakely nametaka foto-davitasa maro be teto amin'ity firenena ity ary zay no efa fantapatatra ry zareo satria zareo ihany moa manao an'io sondage io dia mahatonga azy tena hoe inona no atao fa tena mbola tsy laita le niala teo iny tena miala tsiny tsy laita le filoha niala teo iny tena eo zany mahatonga an'ireo fitondran'ireo amin'izao misavoritaka ambony ambany dianika lasa ohatrany miady atrano satria mahafantatra ny valeurany sy ny kotiny daholo zay te hirotsaka eo hoe ohatrany ahoana fa misy tsy compte mihitsy eo zany za aloha tsy anonona hoe iza fa araka ny feo eniko feo avany fotsiny dia misy tsy compte mihitsy amin'ireo olona eo amin'ny fitondrana amin'izao reo miala tsiny aho da moa tsy anona anarany hoe iza le raika na le filoha taloha le mody mangina amin'izao satria izy moa ny lehibe ministry ny fanavaozana ministry ny maître ihany dia mody mangina satria izy te hilalao an'le filohan'ny fanavaozana nefa no mahita hoe efa mandeha any akady le filohan'ny fanavaozana dia
vody mangina fotsiny da araka ny teny madama ny teny teo aloha teo hoe efa misy zavatra saiko ketiketihany zareo ao timma mihitsy am'le resaka le hoe valiny pionambe pirenena dia am'izao fotoana tena hoe aleo aloha hita mihitsy zany satria fanavaozana nanome hoe ny FFKM no tena hitantana ny tiraraha ty izay no mahatao hoe za tsy mino maty no raha tsy efa avy mandeha hoy tsy mino satria fantatra nge ny fikotrokotroky le filoha teo aloha efa tsy filoha tsolo izy nandre teo 4 taona zay tamin'ny 2008 ao farany dia am'izao fotoana miandry fotsiny izy hoe mafantatra izy hoe zao ny valeran'le adversaire zao ny valerany zao ny valeran'ny eo amin'ny fitondrana am'izao tena miorooro zay ngamba ny ataoko hoe miorooro dia tia fantatra izy hoe iza no solony iny raha tsy ao ary raha tsy rotsaka le rangahy le filoha tiriboniala teo iza am'ireo fa tena matanjaka be le eny tompoko tapaka avany aminao le izy sorany ianao dia makasitraka atao anatin'izay hoanao kevitra zay resitsika ny antso manaraka miraba tompoko Mampatrika miaraba Marcel le raharam-pirenena zany iza dia faiza azafady ay raha solo 67 eny tompoko le raharam-pirenena misangotrongotro be ny fandehan'le raharam-pirenena dia misy zavatra anakomana zavatra dia misy zavatra mandeha tsy fantatra hoe ahoana mety boan'ny tiraraha ty mo resaka jiro sy rano dia jiro tsara fa le teny le conseil des ministres najanona le Henri Fraise dia naloa ny volana dia le Aksaf Poher indray miditra mivantana mifandraraha mijirama amin'le resaka fanofana groupe dia misangotro be tsy mazava amin'ny vahoaka le izy dia io indray le désir jirama manazava hafa indray nefa fanazavany amin'le resaka Henri Fraise niala tamin'ny jirama hafa koa le fanazavany an'izy misangotrogotro be le izy tsy fantatra hoe ahoana marina zany no tena marina amin'le resaka fanofana groupe naloha ve volan'le Henri Fraise dia nijanona ao an'ny jirama ve le masinina ny Henri Fraise amin'ny Madagasikara sasy tomin'ny Henri Fraise daholo koa le lasa misangotrogotro be le fandehan-draraha ka io efa tenentsika tamin'ny voalohany hoe marsa reran'ny tsy fantatra tsony na marsa reran-mandroso io foana mavoan'le raharam-pirenena ka io efa style le fanandeha io amin'ny atson'le raha namana avy any atsimon-drano teo tsy matoko valera dia manao an'izay retardement le tetezamita ty atao 5 ans io ataovy ny compte à rebours tsika hoe filoham-pirenena ho fidina 27 amin'ny octobre 2027 dia ataovy arakajy raha octobre dia inona zany no fidina 4 volana ao alohany iny ny député dia 4 volana ao alohany iny ny maire dia ho tafavoaka ave rovina voaka concertation nationale dia rovina feno voaka dia rovina no antomboka ny raharaha fa io fa style tetezamita io dia mody misangotrogotry atsy misangotrogotry aroa dia io mampisangotra an'le zavatra hatramin'izay mako io zao le GNZ da tsy samipotra mihitsy rehefa misy hoe anona ny tanora ary dia mifampijerijery izy zany ny potra ho GNZ ohatrany hoe matahotra izy hoe hisalotra an'le maha GNZ an'le izy samy miafokafona dao nakaiza zao ny mpitarika an'le GNZ hoe tsy hita gauche tsy hita droite eny zao le GNZ tena mitarika teo le ngadraina teo dia tsy hita hoe nakaiza zao dia izy zao ia tapaka avy any aminao le izy so any ianao tao anatin'izay faneo-kevitra zay tompoko eny tompoko mirabanao tompoko tapazira miavy pasalmalo deuxième ihany eny tompoko verisikany momba le fanavaozana anday efa tonga kelikely zao tonga le smety zao fampoika kelikely ala ma eny tompoko efa mipoika kelikely zao le afera maloto ny fanavaozana fanavaozana moa mitavozavoza ianao le araka le fandahara tena mety amin'ny vahoaka malagasy mihitsy le fandaharanao koa zava satria amin'le fa misy mihainy ihany misy mihaino fa hafa le misy mihaino
matoa tonga amin'ilay zavatra mipoika sikelikely zao. Ny resaka fisaorana indrindra aloha misaotra ny misitraka an'ilay aoka zava misy zany amin'ilay mandray andraikitra, amin'ilay mandray fandaharana, amin'ilay aoka zava satria misy fivoarana amintsika ihany satria mba misy miaindra. Le resaka fokotany koa manana ny an'ilay mpafandaharana le resaka talohako teo amin'ilay hoe zay resaka filoham-pokotany efa voateny aloha zao dia efa fantapantatra daholo fa timo efa voateny zao fa sy ohatranay aloha dia sy malaiky fa leo hovidiana ihany film tamin'ny 2002 ihany io film mandeha amin'izao hoe fa ny vahoaka madinika efa mahafantatra an'izany. Fahatelo fangatahana fanafoanana le fiasoana zazavao zany hoe zazavao amin'ilay resaka miaramisy mangataka misy zany hofoanana sy asianan'io fangatahana zazavao sony raha sy efa rangaze daholo rehetra teo aloha satria lasa hitombony dahalo amintsika eto raha ohatra ka hofanana le ankizy amin'ilay resaka zazavao nefany sy rangazena koa le izy dia lasa sy mety le izy lasa hanao dahalo masy anao raha sy miaramila le olona ampanaovana zazavao raha sy miaramila izy dia dahalo farany zany misaotra ny fanavaozana aloha nanao ny asan'ny programa n'asan'ny filoha teo aloha fa tena manantanteraka marina zareo fa mba fangatahana zany mba tokony tohizany koa sosialim-bahoaka sady efa akaiky koa zao ny fety fa zay tesaka kelikely fa so nabetsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko antsotra kosa izy anraisitsika marsial dia tona amin'ny fampitinana eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko mirabarao ma Patrick miraba koa monsieur Marshall miraba tompoko dadabiaga mainka avy ty andavamamba eny tompoko za mahita fanamareloko zao hoe naninona no tsy tonga tao ny voalohan'ny FLM fa solitena nalefany tokony analintsika hoe ina ny ampiny izy hoe tsy atao toerana sa hoe antony manahoana na tsy nahatonga azy tao nefitsika miratsika malalatra amin'izay hatramin'izao fa io dia fomba filoham-pirenena ty olo io ary io filoha nefitsika voafidy amin'izao fotoana zao indrindra teny fivorian'ny veritsika tena tsotromety amin'iny fotoana iny tsy tadidiko loatra le daty lefa namoaka teny fahakalana tsy fitiavana presida Andry Rajoelina lasa filoha nefitsika izy amin'izao fotoana zao tiako atongavana zany hoe mbola misy fiahiahina ihany satria ny FLM manohana an'izy amin'ny roatoko politika ireo nefitsika mazava gasy fa efa fantatra ny couleur politika tohanany indrindra voalohany nefitsika amin'izao fotoana zao io dia aiza ho aiza le hoe manana neutralité sy ny inclusivité ny FFKM raha tsy teny afa-tsy filoham-piangonana anankiroa tsika izao zany dia fa hoe ambara zany fa hoe izy mitarika fa hoe ny fanohanana ara-teknika tansoka ara-teknika no ataon'le misy ny fanavaozana zay ny mikasika an'iny eo amin'ny raharam-pirenena kapobeny mempoka sikelikely zany zao le ady an-trano ao anatin'ity fitondrana fanavaozana ity ary izahay mahita fa olona anankiroa no tena fokasy eo ary andrava tsy lira no fanjakana fanavaozana io dia eo ministre fitsarana iny any olona efa tena efa hoe asa mbola mitafy lamba hoe sa mitafy henatra sa tafinina izy nanambarany tao amin'le dinidinika tamin'ny alahady iny ny PRRM hoe za tsy baikionizan'izy ka raha tsy baikionizan'izy le PRRM inona no olana inona ny antony tsy olona efa tokony efa exclure olona efa tsy ao anatin'ny ministre parmi les ministres du gouvernement tsy le ministre fitsarana efa zao ve ny fa zavatra efa tsy ara-dalàna tsy nataony dia olona anankiray ihany koa le somary miteniteny tsy voahevitra le filohan'ny antemeram-pirenena za mahita hoe somary mipiripirina ao anatin'le mampiandra azy le PRRM nefa mbola eo ihany le ministre fitsarana efa santenika hoe na die social zay ny teny le ministre fitsarana tsy misy andrara tsy anentsika ny filorajo zany hoe misy pacte satanika zany ao anatin'ny gouvernement io fanjaka nefa miady an-trano io tsy maharitra ely io ka dia misy fotoana moa ny zavatra rehetrarehetra fa dia zao makahery ny
pomba ny votioro rehetrarehetra matanjaka be mibazy tsara mibazy matanjaka be fa fotoana zany sisa no arasana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia makahery anareo miraharaha io mampatrika monsieur Martial amin'ny fitonana roamavokana takazao matylainy voka malagasy zao makasitraka amin'ny sorandrindra tompoko isaorana betsaka ianao dia makasitraka antsoray farany fohifohy zany no raisitsika sisa antso anak'iray farany fohifohy iny tompoko ianao zany mamarana ny antso allo tapaka izy solotsika antso hafa 034 07 iny tompoko mirava tompoko ianao mamarana ny antso mirava tompoko io zampiala VTFNR zany mba ty tenikely mba tiana eftakely tamin'le madama andresaka omaly iny tompoko hoe makeny amin'ny makeny mamasina ny olona amin'ny fety za zany tiana zava hoe tokony tsy makeny za fa petraka fahendrentsika tika fa mifloatsika olokendry olona manana ny fahendrena ny filoatsika de lasa ohatrantsika zay zany lasa ohatrany hoe boka mialpozy eo ny olona miatrikendry toeratsika de mino fa mihaino madama io de tokony tsy hoeny izy hoe anao akanjona oraza hoe manao akanjo hafa aloha ty avelany de rehefa tafiditra ao de anaovana ny akanjo orazy ohatrany hoe magasy atsika ohatrany hoe mandrakitra atsika de tsika zany tokony hipetraka fahendrentsika zavatra tiako tenenina koa eo amin'le rehefa nyteneniko koa za hoe ny filoam-pirenenantsika mbola matanjaka be ny atokotsika mbola manana ny tanjakytsika fa ravaly mana zany mialatsiny fa raha zany timo zany aloha de tsy ho tafiditra eo amin'ny toerana tsony zany tena zany tena samy teny azany efa firy taona mipetrahany ianao za efa mpanaraka politika tany amin'ny 2002 tao filoratsiraka sy filozafy matonge filoratsiraka mbola tavaverina teo amin'ny toerana de mbola kely zany mbola fotoana fohifohy ny alany teo ary nahita izy ny olona nahita ny fidaliana ny olona de vofidy vofilo ihany filoratsiraka de nefa ny atsika ty efa ela be de mety teo tombona tsony tsy azo eritreretra tsony zany isin'ny time tonga eo fitondra zany fa tena hoe filoratsika ngena anao zavatra be be ary tahotra tsika io tahotra filoravelona ny olona zany am'izao reo mpanohatra reo hoe raha vo tonga eo le raika lahy iny de tsy anana toerana fa tena hoe tsy ana azy tena avela atao daholo fomba rehetrarehetra anajanonana azy mba tsy ho tafiditra ao anatin'io fikonanto io de hoe ravaina zay zany ny tanjon'ireo olon'ireo fa ry filoatsika nge mbola matanjaka ia isorana betsaka ianao dia makasitraka izay ny antsony raisina tamintsika ry mpiaino jaina akasitrahantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra nentina rehetra izay amarana ny fandarantsika Martial fa mitenina fohy ary ia atao hoe fampitoana mafana ho an'ny firenena milana fandraisam-pa-kevitra ho an'ny malagasy rehetra ary indrindraindrindra moa de ny filohan'ny fanavaozana zany satria aindehibe ny Madagasikara le Madagasikara tany tokana le vahoaka telo amin'ny telopolo tapitrisa no antsony hoe malagasy manana mpitondra nomena fahefana izy zay no mahatonga azy hoe PRRM na filohany fanavaozana ao zay indrindra zany namana mampatrika ny hoe mitodika any amin'ny filohan'ny fanavaozana daholo ny amitsy rehetrarehetra teo hoe atompona andraikitra tsy afa-miala de anjarany zany mandinika an'izay fa ny malagasy sao de hoe miandry mijery ary tena hoe limba ovao fa tsy hoe miandry fotsiny mamsoa sy mampatrika fa tena miay mila valiny hoe aiza am'izay reto sadidaka manko zao ny ilazana zao zavatra zao raha ny ambanivoatra anao de misy sadidaka tanteraka le toedra raha-pirenena iriny korotana enetsy mikorotana sahirana zay ny amitinako azy samy makalesona am'izany tsika ny famitinana azo entina Martial de zao fanavaoza zany miangany fotony mazava ho azy fa voaresaka teo moa fitsarana sy ny sorehetra misy sy ny vaovao ofisialy mivoaka fa tia ny tiako tsindrina mafy marina ny tenyle olona teo hoe ny olona voatendry le lehibe amin'ny fokotany voatendry zany
le sefokotany zany le hoe timany akamarony fa VPN-ny timany izy solombavam-bahoaka mbobotan fadiny no anisan'ny hoe fanendrena vonjomaiky. Inona le mahamaika, inona le anaovana fanendrena vonjomaiky, de maninona ny tim no tendrena vonjomaika manerana n'le fokotany. Zay zany de efa fahitanany hoe tsy misy crédibilité fa zarary aloha nisy an'io problème io ialokalofana am'le sehatra rapôly tena mialatsiny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka ny fotony zany. Miverena tompoko andoha rano de fidiony lehibe amin'ny fokotany. Raha tianareo androso ny firenena fa tsy anakasina amin'ny vahoaka fa tsy mifahefana no mahamaika anareo ao anatin'le izy. Io ngy azo atao foana ny tia tanindrazana araky ny itiavanao ny tanindrazanao na de tsy manana fahefana renao oka zavy ty resaky ty fa mifanaovana an'izany koa de karazana valifaty politika tonga de vakina fotsiny hoe ela tsy nazo fahefana ka andeha aloha isalobokato ohatran'izao salam'izao de ny tena izy ary ny tena marina miolanja ny vahoaka ny fotony fifidianana fa ny any tompoko mahita sy mahafantatra ny problème many fa aza vetesina ambava fotsiny. Vetesinareo ambava fotsiny le izy hoe zao nefa tsy taterahanareo fa navozana ifotony salam'izao nefa tsy tate mandraisa fepetra ny tompona andraikitra zay manodidina an'izany fidio lehibe amin'ny fokotany fa tsy fanendrena vonjomaika ka andeha antoko politika anankiray foana no ante idominina ante andeha. Jereo zao ny antoko ny flou teo aloha matanjaka anereo sahako miteny an'izany na mibaza ny fotony eny ary fa tsy misy milingilingy hoe za tendrena lehibe amin'ny fokotany fa na de hoe tsy mila orange atsony tsy mila firongony fa ngaha ianao ny didy hoe tsy mila firongony. Ny olo-pirenena samy manana ny safidy zay ny anton'le atao hoe asio an'le fifidianana lehibe amin'ny fokotany. Io zany tena mba anisany mba tena tsindriko mafy mihitsy Marcel satria nahoana miangy avy fotony fampandrosoana. Miangy avany fotony fampandrosoana ary ny olona ny fotony any ny tena mahalala. Ary zay mahatonga an'io sakorokata etsero amin'ny fanendrena io satria nahoana tsy akafizin'ny olona sady tsy akatoavin'ny olona tendrenao. Zay le sabadidaka zay lozika be makasitraka makatelo.